Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ampifaliana indray no anolorana mofinaina ao antsika anio. Mila famonjena ny tany. Mila famonjena ny tany. Zany no asongadiny mofinaina anio bokin'ny Timoty voalohany toko 2 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Mila famonjena ny tany. Amin'ny maha epistily pastoraly ny epistily nosoratan'i Paul ho an'ny Timoty dia miresaka betsaka momba ny teolojia pratika tsy ny amin'ny fitondrantenan'ny Timoty eo anatrehan'ireo mpampianatra sandoka ihany na teo anatrehan'ny fampianaran-diso ihany, fa misy torohevitra maromaro ihany koa mahakasika ny fiainana anatin'ny fiangonana. Zany maha epistily pastoraly azy. Ary eto zao dia hitantsika fa atomboka amin'ny torohevitra ho fananarana hitambaram-be ka ametrahan'ny apôstôly Paoly ny anjara toeran'ny vavaka eo anatrehan'ny be sy ny maro. Fantatra mantsy fa mila famonjena ny tany, ary dia indro vahaolana irosoana eo anatrehan'izany ny vavaka hitambaram-be. Vavaka izay omena lanja ary tsy maintsy apetraka amin'ny toerany voalohany. Hitantsika eto fa ampirisihana sy anarina ny kristianina mba anao sy anatanteraka ireo vavaka. Hitantsika eto ny karazana vavaka rehetra: vavaka fangatahana, vavaka fivavahana, vavaka fifonana, vavaka fisaorana, mba hanakekezana kokoa an'Andriamanitra ilay tompony fiadanana, mba hanatsarana ny fifandraisana amin'izy Andriamanitra. Fa hitantsika eto ihany koa fa atefa amin'ny sokajin'olona rehetra izany vavaka izany, vavaka ho an'ny mino, kanefa tsy ny mino ihany fa vavaka ho an'ny olona rehetra ary vavaka ho an'ny manam-pahefana sy ny mpitondra azy. Zany no voalaza eto hoe ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka, mba amin'izay rehetra manana fahefana. Loharanon'ny fiadanana tokoa mantsy ny fahatsaran'ny fifandraisan'ny olona rehetra amin'io Andriamanitra, ilay loharanon'mpiadanana io, ka izany no antony vavaka. Tsy zary lasa tsy misy fetra ny fifandraisana atsangan'ny vavaky ny mino. Zary lasa tsy misy fetra ny faritra mahatonga ny fiadanana ho an'ny tany rehefa miantoraka amin'Andriamanitra ny mino. Vavaka ho an'ny rehetra, zany no miantoka ny famonjena ho an'ny rehetra. Vavaka ho an'ny rehetra, miantoka fiadanana ho an'ny rehetra. Eny, vavaka ho an'ny rehetra, mitondra famonjena ho an'ny tany. Hitantsika eto, raha mamaky tsika manomboka amin'ny andininy 7, fa ireo vavaka sandratry ny mpino dia misy fiantefany miantraika manokatra ny varavaran'ny asa-pahasoavana izay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Ambara mantsy fa Jesosy Kristy tiany olona rehetra ho vonjena izy, ka entina eo amin'ny Jesosy
izay fahasoavana io ny olona rehetra, na ny mino, na ny fiangonana, na ny mpitondra, na ny manam-pahefana, na ny vahoaka rehetra. Ao amin'io Jesosy io ihany mantsy no andraisana ny fahasoavana. Fahasoavana izay efa nanekeny hividy sy nandoa ny onitra sy ny trosa na ny antoka tokony alohan'ny olombelona mpanota. Efa notanteran'ilay Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Zany no antsoina hoe asa-pahasoavana no tanteran'i Jesosy. Mitovy amin'ilay hoe raha misy olona andevo na babonady resy anady dia tsy maintsy mandoa antoka izy mba ho fanafahana azy. Fa noho ny vavaka izay asandraritsika kosa dia mangataka isika mba hanafaka ny sokajon'olona rehetra, ny asa-pahasoavana izay nataon'i Jesosy Kristy, ary mba hahakasika ny olona rehetra, na ny mino, na ny fiangonana, na ny manam-pahefana, na ny mpitondra. Zany asa-pahasoavana zany dia hirotsaka ny fiadanana ho an'ny tany. Ny fanazavana entin'ny rain'ny fiangonana antsoina hoe Chrysostome dia milaza fa tsy ny vavaka ihany no mampiombona ny mino amin'izao tontolo izao rehefa mivavaka ho azy isika, fa ny asa-pahasoavana izay raisina ao amin'i Jesosy Kristy koa dia tonga manana anjara amin'izany ireny izao tontolo izao ireny. Zava-dehibe arak'izany ry havako, hiankinana aina, hiankinam-pamonjena ny vavaka ataontsika. Aoka ny mino tsy ho sasatra arak'izany, hivavaka na dia ho an'ny olona tsy fantatra aza, ho an'ny olona tsy mifandray aminao aza, satria tsy mitondra fiadanana fotsiny zany, fa tena miantoka ny famonjena ray manontolo, indrindra amin'izao andro farany izao. Ao anatin'ny vanim-potoana mampitaraina ny tany, vanim-potoana mampitanondrika ny tany, mila famonjena ny tany, mila famonjena izao tontolo izao, dia izany no tsy maintsy hitondrantsika mbavaka mandrakariva. Aoka ry tsy ho kristianina kely vavaka ianao, aoka tsy ho kristianina mora leo, hivavaka ho an'ny firenena, ho an'ny tanindrazana, hivavaka ho an'ny mpitondra mba haefany ny asany, ary indrindra mba handraisany ny famonjena. Deo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Efa namonjy izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana ianao Jesosy, ary tsy misy fonao very izahay na dia iray aza. Asa-pahasoavana tsy voavidy, tsy voafatra, tsy azo atakalo no ny tanterahanao. Mandray maimai-pony zany izahay, fahasoavana tsy misy toa azy no omenao an'izao tontolo izao. Dia izany no hideranay, izany no ankalazanay ianao. Ary amin'ity anio ity dia mahatsiaro mitondram-bavaka ny taninay, ny firenenay, ny mpitondranay, ny vahoaka ho aminy, mba handrosoany fiadanana kanefa koa andraisany ny famonjena ao aminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpamonjy, ilay tompony fahefana, anaovanay izany vavaka izany. Amen.